Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany atrikasa Women Peace and Security iarahana amin'ny masovo Amerikana, atrikasa iarahana amin'ny US Naval Forces Africa ary fanomanana ny sarina diresana Ketles Express 2024. Mialohan'ny fanazarantena an-dranomasina isam-paritra lehibe indrindra tarihin'ny États-Unis, Ketles Express amin'ny ity taona ity, tonga niarany dinika ny fanomezana sehatra ny mira lenta sy ny fampandraisana anjara fenon'ny vehivavy amin'ny sehatry ny filaminana an-dranomasina, ireo mpandray anjara avy eto Madagasikara, Mozambique, Seychelles, Somalia ary Ouganda. Zava-dehibe ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra, momba ny filaminana sy ny fandriampahalemana, hoy ny masovo Amerikana, monina sy miasa eto Madagasikara, raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa regionaly voalohany androany. Atrikasa niarahana tamin'ny tonipana tanteraky ny tafika an-dranomasina Amerikana, miasa any Eropa sy aty Afrika. Ny vehivavy malagasy ary tsy ny vehivavy malagasy ihany fa ny vehivavy manerana izao tontolo izao dia manana izay fahaiza-manao izay. Tsy ny eto amintsika ihany fa manerana izao tontolo izao mihitsy. Rehefa miresaka ny hoe fitandrona fahalemana dia ilay misy ady ny ao an-tsainy be sy ny maro. Tsy voatery izay ihany fa ny fampandehanana sy ny famolavolana pakiady dia afaka andraisana anjara. Eto Madagasikara dia zava-dehibe ny fandraisan'ireo vehivavy anjara, indrindra amin'ny toerana manana fahafahana manapa-kevitra, satria ny fandraisan'ireo vehivavy anjara dia mahatonga azy ahazo ny toerany. Amin'izao fandalovan'ny eto Madagasikara izao, iona sy dinika amin'ireo tompon'andraikitra malagasy, voakasiky ny filaminana an-dranomasina ihany koa i Ramatoa Belair. Fitsidihana manamafy ny fifandraisana an-dranomasina matanjaka sy maharitra eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara, ary manasongadina ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fiarovana an-dranomasina.